Araky ny amintsika teo dia ny firenetsika dia tena tsy mandalo araky ny fiteny hoe mandalo fotoan-tsarotra fa tena any anatin'ny kizy tanteraka amin'izao fotoana izao. Ny vahoaka malagasy efa maty ny fahasahiranana amin'izao fotoana izao. Noho izany fito volana zay indray 7 volana indray no nitondran'ireo mpandrova pahefana tamin'ny alalan'ny hery ireo mpanao coup d'état reo. Von'olona fandrovana fakana fahananam-bahoaka zany rehetra zany, fanagajana zany rehetra zany no zavatra mitsanga isan'andro ao amin'ny firenetsika. Eto dia mangataka antsika rehetra ary manao antso avy mba hatita amin'ny malagasy rehetra amin'izay tiany Madagasikara, ireo izay namany Madagasikara, mba hitambatra iray ina andresentsika any fahavalo iombonana. Ny fahavalo iombonantsika dia andra